Efa miresaka izay faditseranana izay hatrany dia ivoaka amin'ny herinandro ambony iny ny valim-panadinana tamin'ilay fifaninanana ho piasan'ny faditseranana. Raha tsy haivina dia piasan'ny faditseranana misa 700 no raisina ka ny 30 inspecteur de douane, ny 100 contrôleur de douane ary ny 50 constatation de douane ary ny 100 kosa no agent d'encadrement. Feo amin'izay lafiny ara-toekarena izay hatrany dia mizotra eny ankady ny toekarentsika amin'izao raha ny fijerin'ny cercle de réflexion des économistes de Madagascar no resahiny. Nisy ny fionan'izy ireo tamin'ny pampalalala vaovao omaly teny amin'ny anteny meranivarotra sy ny indostria tetsy Antaninarenina. Raha ny vinavina dia ny ohatra faingo roa isan-jato sisa ny olona manana ny ampy ao anatin'ny 10 taona raha ny tomba ny cercle de réflexion des économistes de Madagascar. Tsy olana arabola na eo amin'ny lafiny fahaiza-manao no tsy mampisy ny fandrosoana eto amintsika fa ny antsoina hoe problème institutionnel raha ny hevitry ny mpahay-toekarena Hugues Johnson. Ny fanotana vola vaovao dia prova tsy maro toerana ny volantsika raha ny volazany. Ny atahora hoe mbola tsy hitako le vola, mbola tsy hitako hoe zabola tsy nahita ny sary. Za matahotra sao dia lasa misy culte de personnalité zany hoe misy sarin'olona malaza ao anatiny. Zay aloha voalohany. Ny fanohanana ny billet 20 000 ariary dia proof fa tsy maro toerana zany aloha le vola. Zay aloha voalohany, tsy maro toerana. Fa io zavatra io ny azazana hoe mitondro voalohany dia zao nanendrena vice gouverneur anankiroa dia efa misy zavatra tsy mianty eo zay. Azany problème institutionnel ane zany fa maninona nasiana vice gouverneur anankiroa. Politika ambola eto Madagasikara tsy mazava satria ary amin'ny code de finance ary misy ligne kelikely fotsiny momba monétaire, tsy misy politique monétaire io zany. Dia mazava zany fa tsy maro toerana mihitsy zany dia ny filazany zareo ny filazany tany amin'ny gazety mihita dia hoe amin'izay dia mba le vola kely mba ho an'le transaction majinika fa le vola be mba ho an'le entreprise lehibe. Ohatrany hoe tsy mendrika azo an'le 20 000 zany le mpivarotra na ny vetra eto fa misy ségrégation sady eo. Dia ny farany hoe 20 000 ariary dia ohatran'ny théorie économique rehetra milaza hoe rehefa te hiadin'ny inflation anao dia ampiasainy monnaie divisionnaire. Ampiasainy zany ilay milanja, ampiasainy vetsokroa, ampiasainy ariary, fa foany ny coupure ngeza be. Fa ny tena anton'ny inflation nke tsy dia tena io loatra eto Madagasikara fa le crédit. Tsika malagasy mantsy tsika tsy producteur fa consommateur. Nambaran'ireo mpikambana eo anivon'ny crème ihany koa fa mividy fadokisan'ny olona na achat de crédibilité ny firenena malagasy.